ny ty ataoko ty spécial satria manoloana ny vaovao voaingana sy tatoato dia tsy afaka ny angina fotsiny fa mba hitondra ny fijeriko ka ny zavatra resahany dia mombany amin'ny raharaha Gen Z zay hitatsika sy rentsika ombenombeny tao ao ny mampifandraika am'izay ny fitsarana momba ny affaire judiciaire momban'izy ireo ny fanambaran'ny PRRM sy ny PM manoloana ny Gen Z. Ka ny zavatra ho teneniko eto androany dia mizara roa mazava tsara. En contradiction tanteraka ny fanapahan-kevitry ny ministère fitsarana sy ny fitondrana hatram'izay ka hatram'izao toujours se contredire foana. Mialatsiny fa tapaka ny connexion. Toujours se contredire ministère fitsarana sy ny fanjakana misy contradiction foana ka mirelever an'ireny contradiction reny no ataoko amin'ny fizarana voalohany mba ahafahana mitondra fanazavana ho atsika hoe aoka atsika lucide tsara tsy mandeha amin'ny fihetsepo fa tsy ho voafitaka ihany koa amina karazana fanambarana etseroa fa mila manao karazana atao hoe histoire de recherche ary mampitahany zavatra efa voalaza sy zay mitreo akehitriny. Amin'ny tapany faharoa dia misy hafatra manokana ho atodiko aminareo Gen Z. Ny hafatra ho anareo Gen Z dia noraisinareo ny apahany aminareo moa zany atao hoe zoky ray aman-dreny ihany ny tena hoe manolo-kevitra raha ohatra ka ilaina dia noho izay toerana metrahanareo azy dia tsy ambaamba ary za tsy je ne caresse pas dans le sens des poils aloha vaza fa rehefa misy zavatra tokony ho tenenina dia hiteny mahitsy aminareo Gen Z androany vokatra zay. Dika zay zany mizara roa ny tentsika. Voalohany zany le resaka anao replay kely zavatra nisitsika momba ny raharaha Gen Z. Nanao fanambarana namoaka fanambarana ofisialy ny ministère fitsarana. Arao tsara ny détail satria araky ny fiteniko foana le diable se trouve dans les détails. Tsika matsy varina amin'ny akapobeny sy le zao ndray hono vaovao hoe non jereo détail fa ao foana misy ny zavatra. Namoaka fanambarana ofisialy ministère ny fitsarana zay ho vakiko aminareo eto le izy mety efa hitanareo ihany amin'ny Facebook fa averiko vakina ka ahitanareo miainga avy amin'ny fetsika fa tsy miainga avy amina torapo. Zao le fanambarana ofisialy. Ny ministère fitsarana dia mampahafantatra ny rehetra amin'ny fomba ofisialy tsy ndriko manokana zay terme zay fa iverenako amin'ny fomba ofisialy fa araka ny tatitra voaray avy amin'ny fampanoavana sy ny mpitsara mpanao famotorana mikasika ny raharaha izay mahavoaroroy an'Andriamatoa Herzog mpikambana ao amin'ny Gen Z dia voaray sy nodinina araka ny lalàna manan-kery ny zava-misy rehetra. Araka ny vokatry ny fanadiadiana ny fitsarana dia mihevitra voambolana voafantiny io ny fatsarana dia mihevitra irenako zay fa tsy mpanakorotana ireo tanora Gen Z voakasika na dia misy aza ny fisian'ny fifanakalozana amin'ny alalan'ny SMS sy ny hafatra miafina WhatsApp teo amin'ny Herzog sy ireo olona heverina fa mety mikonokonona fanongana mpanjakana ka antony tsy maintsy nitondrana azy ireo teny anivon'ny polisy ka nanaovana fanadiadiana lalina. Mikasika ny Herzog manokana dia mipetraka eo ambany fanaraha-maso ara-pitsarana ny tenany. Na dia ho aza izay anefa izay didina voaka izay dia manamafy kosa ny ministère fitsarana fa manana zo haneho hevitra malalaka izy. Ay ve raha ny fitsarana no miteny hoe manana zo maneho hevitra? Tsy fantatro. Ay ve any ministère justice no miteny hoe manana zo maneho hevitra izy? Sambako nainao zany fa tsy hoe any amin'ny ministère ny normalement ministère de l'intérieur no mandrakitra zany. Bon. Fa zao zany ministère ny fitsarana zany no ny super ministère manome lalana na tsia ny faneho-kevitra. Ya, fa manana zo aneho hevitra malalaka. Izy saingy tsy maintsy atao anatin'ny fanajana tanteraka ny lalàna velona mba hiatohana fa tsy hiverina amin'ny asa, mety hiverina amin'ny asa, mety hanohitohina ny filaminam-bahoaka lazaina hoe hiverina indray nefa lazaina hoe tsy nisy
lazany hoe rehefa domina de tsy misy le fanakor fikasana nefa lazany hoe ahina sao de hiverina hanao an'iny le tsy misy iny. Il faut savoir ce qu'on veut, hein. Bon, toizako ihany le fanambarana. Ny filaminam-bahoaka ka voasariky ny fitaoman-dratsy na famatsiam-bola mikendry korotana. Zany hoe sao de tratra fakapanana reo dia nosamborona. Zany hoe misy karazana procès d'intention zany eo. Sao dia raha maso. Averiko ndray, sao dia alay-pana dia raha maso. Ay ve? Zay zany le lalàna eto amintsika. Ohatra zah zao miahiahy ana, aloha arahako maso ana fa sao dia. Ny ministeran'ny fitsarana dia manamafy hatrany ny fanoloran-tenany amin'ny fiarovana ny filaminam-bahoaka sy ny fanjakatan-dalàna ary miantso ny rehetra anaja sy anaraka ny lalàna manan-kery misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Voilà le fanambarana. Efa heninareo angamba zay na manierako mamaky an'le izy fa misy zavatra hafahafa ihany ny fomba filazana an'le izy. Raisiko voalohany aloha hoe fanambarana ofisialy. Za tompoko dia mpanao heviteny ary rehefa manao heviteny dia zay zavatra lazainao ihany mirevele ny zavatra ao anatin'ny sainao. Raha vao miteny anao zany fanambarana ofisialy dia sous-entendu zany fa misy zany natao hoe fanambarana communication officielle ary misy natao hoe communication officieuse. Averiko, rehefa anao miteny hoe misy ny fanambarana officialy zany communication officielle dia misy ny communication officieuse. Zay ny marina. Inona ny fikendren'ny communication officielle foana matetika surtout makaty amin'ny public et en plus mivoaka Facebook. Mazava be zany fa fanambarana natao hikalmena ny opinion publique. C'est pas dans un souci judiciaire, mais pour apaiser l'opinion publique. Deux choses différentes. Pour apaiser l'opinion publique, zany hoe fantatry ny tsara fa miakatra ny atao hoe poivre. Miakatra ny amin'tanao fa voan'ny manao sakafo anao de miakatra ny poivre de mangidikidiky ny olona de mievona. De henony zareo miakatra le poivre ny fiarahamonina tadievona le vahoaka dia allo asina communication officielle haingana pour baisser un peu la tension populaire. Fa inona ary les communications officieuses? Raha zay zany le communication officielle, inona le communication officieuse? Io communication officieuse io no tena marina, io no tena mila fantaritsika hoe inona zany tena marina amin'ty raha ty. Satria izy ihany no miteny eto tompoko lahy sy tompoko vavy fa tsy raha manatomboky Jean-Luc ny mamorona. Eo ndray mantsy nareo hoe analyse. No tsy analyseko fa il faut se rendre à l'évidence. Miteny izy hoe rehefa nanao fanadiadiana azo ny conclusion ny fampanoavana dia mihevitra. Zareo na le phrase ary defa tsy normal mihevitra fa tsy misy izany. Ary ambany ray izy de miteny manao hoe no zany nefa dia ho arahy maso inga herzo sao alay-pana hiverina am'izany zavatra hiverina amin'ny zavatra iny. Ianareo no miteny ery ambony ery hoe tsy misy le izy fa na de misy ara fifanakalozana amin'ny SMS fa rehefa natao ny fanadidina de tsy misy le izy. Fa araha maso ihany izy fa sao de hiverina am'izany. Ohatray. Vous contredisez totalement. C'est que izy ny manao antony communiqué zany misy soni io fa tena za tena miteny aminareo mba révision l'équipe anareo manao communication. Fa ianareo ihany vous tirez une balle dans votre jambe. Ça ne tient pas la route zao communiqué zao, ça ne tient pas la route. Ça veut, c'est le lapsus révélateur. Je me dis que araha maso ianao hery zao fa miteniteny anao nge lahy. Fa efa misy épée Damoclès ambony lohan'ala de nefa nareo miteny hoe kanefa na izany aza dia tsy midika koa zany hoe tsy mahazo maneho hevitra izy. Zany hoe ministère fitsarana indray zany no miteny an'izany hoe mahazo maneho hevitra izy. Rôle ny ministère fitsarana ve zany sa rôle ny ministère ny intérieur amina resaka filaminam-bahoaka? Ministère de l'Intérieur. Hatreto ministère de l'Intérieur tsy nandrenesana feo fa toute décision voaka ministère de justice foana. Je me pose la question, monsieur le Premier ministre, vous qui êtes chef de l'administration, iza no mifehy aniza sa misy ministère ambony no ministère hafa ve? Tsy fantatro.
Fa ce genre de communiqué tokony ministère de l'intérieur no miteny an'izany fa tsy ministère de justice dans la forme des choses. Fa eto aloha ny zavatra zay lavoakanareo amin'ny communiqué misy contredire tanteraka ny zavatra lazainareo. Zay ny ray. Inona le iverenako le teny tamy voalohany hoe misy communication officieuse. Tsy za no mamorona. Sao de lazainareo hoe mandeha manao spéculation RGL. Rehefa mba manao zavatra ohatrany tony zay tompoko dia miverina, mijery ny zavatra zay miteneninareo ihany. Namoaka fanambarana ingay prime ministre. Nampiantso ny Gen Z. Nampiantso ny Gen Z ny prime ministre de miteny mazava tsara, tsy zany mamorona. Ivereno samia manara-baovao. Za manao recoupement ohatra anareo rehetra. Miteny mazava tsara ny prime ministre manoloana an'ireo tanora Gen Z mbola iverenantsika iny. Zato mahery ozy izy ny mpanara-baovao tonga tao hoe efa nampiantso ny fianakavian'ireo Gen Z reo ny PRRM ary niarany sakafo dia misy fifanarahana teo amin'ny PRRM sy ny fianakavian'ny Gen Z sasatsasany ny amin'ny io raharaha io. Io le communication officieuse. Ny officiel de hoe tsisy ninninina rehefa nidinina fa alao mitandrina ihany zany naka ry zany fahazalaim-pananareo. Zany hoe azoko tsara zany de misamborona le boay kely sy ireo ankizy ireo no ny fiahiahina ary dia niarany zavatra mafy pendant des jours et des jours pour un résultat hoe rehefa nidinina de mihevitra zay fa tsisy le izy. Wow. Wow. En plus ny arrestation natao an'le bandy kely sy ireo ankizy ireo arrestation musclé. Misy arany feo mandeha fa tsy fantatro zay marina hoe ohatrany tsy olona eo amin'ny polisy ny sisany nanao ny arrestation fa ry zalahy menamena sofina de voadariko any de aveo mody atsipany amin'ny BC de ny BC no lengonany rihatra. Za mino fa ny brigade criminelle tsy mamono zanaka malagasy. Za mino fa ny brigade criminelle tsy manao an'izany anerzo sy ry Karine ary tsy nanao reo. Fa iza ny sambotra an'ireo ankizy ireo nampiveroka an'ireo aveo vao mody hoe are brigade criminelle. Za na mitoeranareo brigade criminelle rehefa misy affaire ohatrany tony de aleo seho tsara hoe naterina teto aminay olona ohatr' zao fa tsy zay ny sambotra azy. Am'izay nareo tsy voaloto. Za tsy miteny aminareo hoe teneno hoe nisy nanatitra teto aminay i Karine sy tsy haiko sy ny sisa fa lasa zao ny vahoaka zany opinion publique atotona any aminareo. Nefa zay mino marimarina satria nareo mpiasam-bahoaka mahalala ny asanareo sy ny tokony ataonareo. Zay zany fa parenthèse kely iny fa verina le hoe arrestation non communication officieuse navoaka ny vavan'ny prime ministre iny hoe miarany sakafo tsisy nalala ny dinik'io. Fa rehefa mihaina le teny prime ministre ao anatin'le izy de zao zavatra mahavariana ao anatin'le teny prime ministre hoe efa nifanaraka ry zareo. Zay le zavatra mialatsiny tompoko lasy tompoko vavy. Tsy raharam-pianakaviany ty, raharam-pireneny ty. Nifanaraka zao inona dika le mifanaraka? Nanao arrangement ve? Amiko tena misy zavatra tsy milamina zany. Nahazo pression ve? Tsy fantatro. Fa naizana tsy zany misy zavatra tsy logika. Enonareo le logika hoe ianareo miteny mazava tsara fa hoe misy atteinte à la sûreté de l'État nataon'ireo ankizy ireo. Faharoa ianareo milaza tsara fa association de malfaiteurs. Grave ene zany. Fahatelonareo miteny misy tentative de meurtre. De possible ve hoe andeha hanao arrangement eo ambony latabatra ny olona nikasa amon'ny ny PRRM sy ny olona sy le olona mpovonoana. Ça sent quelque chose, hein? Satria nareo vous étiez ferme hoe tena misy le fikasana amony. Ok? Ary reto zaza reto mihitsy no mifandray tamin'ireo izan'le olona samborina reny hoe hanao an'le zavatra. De aveo ireo ny ray aman-drenireo miara-misakafo aminareo any tsy haiko raha rapitsarana ve ty sy raha rapokon'olona. Tsy haiko.
hoe atao alamiable zany hoe aoranga de tena ka izy kosa le mpanompon'Andriamanitra tsisy olona tsy disy fa mifamela helikotsika ka iny Jesosy daholo tsika mianakavy. Mon œil, ne nous prenez pas pour des enfants. Raha-pitsarana grave atteinte à la sûreté de l'État. C'est pas hoe ny stade amony de hoe zay tsy nifankahazo fotsiny fa institution ane zany ino zany institution ane zany filoham-pirenena zany filona fondation. Donc pour moi ça ne se traite pas autour d'une table avec un repas. Enfin, ça se traite de manière administrative, ça se traite de manière judiciaire. Après raté animé ataontsika hoe grâce présidentielle la ohatra izy ataova ambony diforme hoe za olon'Andriamanitra, za mpiandry, za tsara fanahy be ary tsopo be ozany sasany diso mandefitra loatra noho zany de amoaka grâce présidentielle ho an'ny Herzog Karinina sisy. Raha zay le procédure mety mino ihany fanao amin'ny tany tandalany zany fa miala sakafo de mifanaraka teninao zany monsieur le premier ministre. Communication officieuse de aptao amizay télécommunication officielle de télécommunication officieuse de nareo mahafantatra hoe makay izy ty tanàny ty. Ok, fanamarena faharoa zay. Misy zavatra mahavarina ana lay contenu an'lay communication navoaka ny ministère ny fitsarana. Efa niteneniko teo le fanamarena vitsivitsy fa misy zavatra eto amizay miditra amy détail eo am'le choix-na voambolana. Eo am'le choix-na voambolana de misy hoe mihevitra izahay fa tsy mpanakorotana ireo tanora Gen Z. Mihevitra izahay de ry ambany ery hoe mihevitra indro verina le mihevitra sy fiheverana de zao fantaniko mipetraka aminareo. Ahoana ty changement de virage à 360 degrés ty? Ahoana ny ty changement à virage à 360 degrés ty? Hoe tena nanitikitika madame Fanny Sohernaivo ministre ny fitsarana fa tena nanao zany reo. Voaingana iny voaingana izy nivoaka nyseho izy moa fa miteny hoe zaho tsy hanao Facebook tsony ohatran'le taloha fa allô zao de tsy nanao ny communiqué iny izy. C'est toujours le même refrain. Oui, tena entitra ianao tamin'iny fotoana iny fa tsy hoe aiaina fa tena entitra formel de rehefa formel de eto nefa de hoe ohatrany tsy izy ndray tampokeo dia miova ny tantara. Inona zany nahatonga an'ilay fiovan-kevitra teo anelanelany? Mety teninareo ka ny ankety no nilazan'izany. Ok, kanefa mahagaga fa talohan'ny ankety dia nareo efa tena niteny mihitsy hoe tena misy lay zavatra nataon'ireo ankizy. Zany hoe ny procès d'intention ny lasa mialoha sy ny fanambarana zay vao hoe mbola atao ny ankety. So de fa madika ny omby sy ny sarety. Fa mahagagagagana ihany lay fizotran'ilay tantara ao anatin'ilay izy. Ho an'ny Herzog zao na ny Herzog navahanareo mihitsy hoe ka izy dia sous contrôle judiciaire, zany hoe raha maso izy zany. Ary indrosan-kerinandro izy rasy diso no mandeha makany amin'ny fitsatsako any amin'ny commissariat ve sa izy zay manao karazana pointage zany. Inona dikan'izany? De nefa nareo ambany miteny hoe marina nefa fa afaka maneho hevitra izy. Amin'ny fomba ahoana moa mbola asainy Herzog aneho hevitra zany? Ary za sura fa tao anatin'le fiaraha-misakafo tany amin'ny PRRM diniky ny ray aman-dreny sy ny zanaka, diniky ambany tafitafo, ambany tafitrano zafady, manitsaka kely aloha Herzog. Fais-toi oublier un peu. Petraha aloha laissé. Boka aloha
aza de mibe resaka, aza de misehoseho loatra aloha atoato. Haiko moa fa mbola mety anao fa raha anao fanambarana moa hery zao de hitatsika fa je crains fort rary mampatsiaro any iza moa le madame Miora le nivena za tompoko dia tsy misy ninina nanjo fa za fotsiny ohatr'izany ny olona mpitolona jenjed mafana fo le madame Miora de rehefa manao fanambarana izy hoe manao fanambarana fa tsy natao ininina de ohatrany ny akoho voakapoka reny. Tanareo le olona le atao otage de vakina hoe ty vakio de misy mpamitazona script eriarinery de na le pose ny mamaky ny teny an'le izy de hitanao mihitsy hoe zao ve le jenjed, hitanareo le jenjed mpanao fanambarana eny ambony kianja sy any télévision avec force tena conviction eo izy de manao fanambarana za dia milaza va tsy misy violence na azo attendez tsy any amy T2 tsika oskoto zay fa nasaina mipetraka le zandro hoe ampy an'lazy lesona zay petra tsara zay midika le aloha tsolona am'zay petra tsara aza mianakendry reny natao hoe technique de dissuasion natao hoe la loi de l'omerta zay ny zava-misy ao Madagasikara am'zao fotoana fa instrumentalisena ny appareil de l'état afahana mampangina ny olo ary zareo tsara fa les têtes pensantes ny Gen Z rehetra no tapahanareo lohany Erzo, Karina, iferana koa nataonareo tamin'ny alalan'ny mpanao gazety. Mialatsiny aminareo mpanao gazety fa marina ny tenin'ny felana dans le sens hoe tsy misy ny déontologie journalistique zany ao Madagasikara, attaché de presse ny akabeazanareo ary patron de presse zay avy amina antoko politika daholo. Donc marina fa mety hoe mitrakefatrevy izy moa fa izy tsy ny s'excuser ny toetrany zay tsy ombonako aminy. Marina fa nanao teny tafa oatra satria feno ny fony fa mandaingana reo mpanao gazety si vous êtes objectif kosa. Fa izy tsy mahalala hoe rehefa afaranareo de mina felaka ery arinery mina felaka zany le valopy kely. Fa iza no avy aminareo mpanao gazety raha ohatra ka ambanao conférence de presse any RGL zany ka tsy anome felaka. Resaka ka atao. Sa zao tompoko manana zanak'apelezana be dehibe mpanao gazety milaza tsara ny fomba fanao amin'io resaka io. Fa zany hoe tous les moyens sont bons pour couper la tête des Gen Z. Tapahanareo ny lohan'ny felana, tapahanareo ny lohan'ny Karina, tapahana dans le sens hoe ampangina zany, tapahanareo ny lohan'ny Herzo, tapahanareo ny lohan'ny docteur, tapahanareo dolo zany de iza zany sisa reo. De reo zany no azonareo zaraina am'zay. De aveo miantso ny PM hoe tongava tia tsy hoe nefa le afetsenareo hoe tongava tia miantso ny Gen Z de hoe nisy Gen Z zato be zao tonga tany. OK. Satria tsy ao tsony ny tête pensante. Tsy ao tsony tête pensante. Ça vous arrange que tsy ao Karine ao anatin'ilay synchronicité nareo. Ça vous arrange que tsy ao tsony ry zo moa zao vao tonga sy ireo hafa reo. Ka le message est clair hoe taisez-vous, la loi d'omerta. Zay zany le message. C'est clair ene. Afaka miteny zay tianareo teneninareo fa la loi le truc est clair. De zao hatramin'ny influenceur any andafy tsy haiko nanaran'le zala ohatrany métis arabe frantsay tena maharaka tsara de A à Z ny zava-misy aty Madagasikara hoe fa ino ty zavatra ty. On fait taire les jeunes. Hitako tamin'ny site na tsy tadidiko nanaran'le ana hoe ny pasteur Zaka ny FJKM koa de niteny hoe aoka tompoko izy ve moa iteny mahitsy be tsy hoe sy mahitsy fa tsy teny mahitsy fa mba atao amin'ny intégrité ny fitondrana sy ny loyauté ary mba hametraka ny préoccupation sociale. Fa sous-entendu mazava zany hoe raha miteny izy ataovy amin'ny intégrité tsy misy zany l'intégrité. Ataovy amin'ny loyauté tsy misy zany hoe efa manomboka miteny hatramin'ny mona. Mialatsiny am tsy hoe mona koa pasteur Zaka fa nanginy izy tao ao zay. Efa manomboka misokatra ny vavany ary tadidinareo ngamba rehefa izy misokatra ny vavany ambony ambany Madagasikara tery Tsonjobe izy iny. Pour vous dire hoe vous pouvez faire taire les jeunes. Tonga am'le teny zao sosy rehefa mangino io de nivaky ny antsoantso. Any zao moperan'ny gazety La Croix koa efa miteny. Io ane ohatran'ny io afo tsy voatazony io vitanareo no mampangina an'le zaza fa mifindra koa io. Ia. Ny fantaniko anankiray koa
hoe ahoana filazantsika azy ny hoe ny fanonganam-panjakana na fikonokona fanonganam-panjakana dia mampigadra. Ok, maninona no mijanona eo amin'ny jenjedy fotsiny zany ankety zany? Ohatra ny betsaka ny mpanongam-panjakana efa hatram'izay tokony apetraka koa zany atao vavoay daholo ny dossier-ny mpanongam-panjakana rehetra. Nametraka fitoriana ny jenjedy teo ny mombany amin'ny Andro Rajoelina le tenenty eo dia nitabataba mihitsy le zandriny hoe tsy nasianareo toyany, nataonareo mody marenina. Monsieur Cité Ndray Nasony aiko nanatitra le fitoriana teny amin'ny Assemblée nationale ny tanora reo. Ohatra ny Mona sy marenina ianao ohatra ny Jambe ianao ohatra ny tsy nisy zany mikapoka latabatra ohatrao mihitsy le zandry kely rado izy iny. Efa aiza izy io fitaraina sy fitoriana petraka eto tsisy toyany. Anome ohatra fotsiny hoe maninona ke nareo amin'ny traité deux poids deux mesures ny olona. Rehefa tena zay ny lalàna, on se plie devant la loi, mais appliquer la loi à tout le monde, bon sang, à tout le monde. Zay rehetra olona misy dossier fanonganam-panjakana nanodikodina ny harem-pirenena, zay olona rehetra nanao folaitra tamin'ity tanty avoay fa magaga manomboka eto amin'ny jenjedy sy eto amin'ny colonel Patrick. Ohatra ny eo ihany no misy an'le izy fa tany aloha tsy isy na ny manodidina tsisy fa eto ihany le izy. De namoaka lettre ny jenjedy ho an'ny ministre fitsarana, lettre ouverte angamba izy iny raha tsy diso aho hoe mba ataovy aradrariny le izy hoe ampitovizy ny olona rehetra. Zay le izy c'est flagrant. Hainareo mamoaka le lalàna rehefa le jenjedy no voakasika sy le olona tsy tianareo, fa rehefa ny hafa tsisy resaka. Sasanareo mbola migeste any Facebook any nefa ny mitsoka teto amin'ity fireneny ity nanao natao de makamaka ravinahitra ketandafy de nipody avy eo. Tranquille. Tsy haiko hoe fitsarana inona zany le fitsarana deux vitesses. Zay ny amin'iny tapany faharoa hitodika aminareo jenjedy amizay. Je serai pas tendre avec vous. Tsy afo miteny hoe iady aminareo fa je vais dire la vérité en face les enfants. Mais là, c'est que les enfants, satria zandre betsaka. Soit rendez-vous à l'évidence. Si tena nareo anty fa za iteny satria isika efa mifampitondra tony fahitapo mpianaka zany sasany. Misy taminareo ny teny taminay hoe mba teneno zay pasteur hitanao misy zavatra tokony teneno iteny ayo. Zao le izy ry zandry manoloana ny situation misy ankehitriny dia rendez-vous à l'évidence ny Gen Z amizao tsy Gen Z tamin'ny omaly. Aza manana nostalgie nareo, fantatro nareo fa malahelo satria nareo nanao zavatra be tamin'ny voalohany tamin'ny 25 septembre 2025. Le Gen Z amizao tsy Gen Z tamin'ny intsony. Aza manofy ny lasa, aza manembonembona ny lasa, mila miatrika ny ankehitriny nareo. Manana ayez les pieds sur terre. Hina ny antony. Misy article, misy poste navoakany monsieur Mbitana, président du syndicat ny magistrat de Madagascar, tazako vao tamin'ny maraina, vakiko izy fa tena lucide tsara reno ireny tenin'ny président ny SMM reny hoe amizao tsika amin'ny teny zao raha ny figure hita dia misy Gen Z pro fitondrana tsy azo velana tsony zany na de milaza izy zay tsy pro, zay tsy anna fa zay tsy piso lelaka fa pro fitondrana ninina lazaitsika choix io za tsy manameloko io ne zay démocratie ary mila manaiky an'izay nareo Gen Z zareo zany resy lahatra fa io zany no miincarné an'le lutte nareo zareo reo zany tiako tenena. Donc aza mitomany an'izay nareo avelao izy hijoro am'izay fa zao aleo azava am'izay ny fitsepidalao manaova nareo fanambarana tsy haiko hoe misy ny Gen Z pro fitondrana ary misy ny Gen Z tsy haiko hoe manohitra ve na Gen Z tsy fantatry ny lazana an'izany. Ny teninareo Gen Z official samy tomany official dolo nenareo hoe zay ny tena izy fa retsy tena izy, zay ny taloha fa retsy vao nisambotra na nijapo train zay tsy haitsony fa tena ataovy mazava am'izay hoe soit vous êtes pour, soit vous êtes contre. Fa ty manao discours ambigu ty lalaoviny olona monareo. Efa nambarana avy amin'ny Gen Z de fanotaninay
vahoaka madinika vao miteny hoe fa inona zany Gen Z izy aloha io Gen Z ny PRRM sa Gen Z ny Faniriso sa Gen Z ny PM sa Gen Z ny Cité sa Gen Z ny Gascar sa tanareo au lieu de hieno an'le communication nareo zay la lasa miasa sany Gen Z izy aloha io donc zany za zany tena miantso anareo zany mivory andre mandeha nareo avelao aloha le affaire gidragidra fa tena alamino ny affaire interne nareo efa tsy hainareo talotsony am'izao tiako tenena hoe vous avez deux options nomaniko ato mihitsy le izy appelako ty ho anareo zany option anakiroa soit ianareo vous changez de nom tena manova anarana mihitsy fa ty jenjen ty tsy haitsongo zao raha hatramin'ny tatandraza raha mamorona aby jen tata zany n'importe quoi soit ianareo manao mazava tsara hoe Gen Z tsy profitondrano ho anareo lay victime an'ilay izy zany fa raha à ce stade là nareo manao fanambarana nareo zao reny hoe zay de tsy manaiky zay tsy hoany amin'ny prime ministre fampiatsoana raha tsy mivoaka aloha ninona manay ok tena mety inona zava-misy ny apitsony iny fola amin'ny tena teteny mifototre anareo tanteraka ary zala reny zareo misy zato ery amin'ny mazorivo inona ny dikan'ireny message reny ny leadership anareo tsy mipetraka tsony c'est clair ny leadership anareo tsy mipetraka intsony fa samy manao zay tiana atao am'izao tsika ina ny antony samy malala tsika ka ny any antsoko eto de pragmatika za tsy mandeha amin'ny fo mety ho tezitra amiko ny sasany aminareo inona ny idiranao ny tokantraminay za nangatahan'ny sasany aminareo hoe lazao ny hevitrao milaza eto na tianareo na sy tianareo vitako ny adidiko fa à ce stade là ny lohanareo efa nitapahandro zala daholo io zao Herzo sous contrôle judiciaire mba mieritreritra avy anareo fa Herzo afaka anao inona am'izao ohatra ny namana sasany mitratra ny ohatry reny de avianareo de tsy sa manao poste sanonana anaran'le zala fa il va se reconnaître raha atao Facebook la malaza ato izy de manao mampome izy ao anatin'le izy nefa mampome sarcastique de zay matakatra mamely izy il va se reconnaître de lasa zay sisa nataony Herzo zay atakatra sisa mety amoaka statut zao Herzo fa mety hoe d'une manière indirecte satria il est observé à la loupe dikan'izay zany efa foutu nareo Rikarinina mbola tsy mivoaka Rodriza mbola tsy fantatra dikan'izay ry zala tena fitiavana ny maro le tenin'ny président SMM io hoe soit rendez-vous à l'évidence misy ny Gen Z manomboka zao pro Michael tsy azonareo ialany zany ary tsika nalala tsara vao tafavoaka iny teo amin'ny président iny dia ianareo nameny tao andapa tao Ambotsirohitra tany atao Iavolo zany maraky misy tanora miteny amina zay ao amin'ny lapa ao tamin'ny voalohany ohatran'ireny tsy haiko tsony na internat na tanora le lapam-panjakana désacralisé hatramin'ny lapam-panjakana fa fetsy be le mpifondrana nataony tao aloha nareo dia rehefa zay nahita le io quand on côtoie le sphère du pouvoir de mahita tsirony tsy menatsiniky zaza niaritra ny trèfle teny akatso ve tapitapiko izy mandeha katikatriny azona amenareo tsiny izy mamelona fianakaviana izy ny ray aman-dreny teny de inona zao ny tombontsoanao mitolona teny amin'ny 13 mai nefa sahirana ny zandranao ao ihany le fitiavatana zany fa malemy ny nofo e dikan'izay aza manofo eny amin'ny abakabaka araka izy fa zay le hoe manomboka zao raisy ny décision hoe soit ianareo manova entité mihitsy mba tsy fangaro voraka soit ianareo tena midéclaré hoe ty Gen Z profitondrana ty Gen Z tsy ao anatin'ny fitondrana ny manaraka an'izay oui ny historique na ny historique anareo Gen Z tao anatin'ireny tolona reny tsy ilaza anaran'olona fa nisy olona zay nanome information na de source sûre tsy afaka miteny azy satria olona manana ny toerany eo amin'ny firenena izy ary za moa rehefa manome promesse ny source-ako rehetra jamais RGL amoaka ny source jamais fa de zao le source atao tamin'izay fotoan'izay tao anatin'ny resaky ny olona hoe resaky zareo tao anatin'izy hoe ny Gen Z ne dia mouvement na jeune faniste tany aloha navadika ho Gen Z
averiko ndray ny Gen Z ne ozy nareo ty le mouvement mondial le tany à Népal de io nalainy malagasy taka. Oui, les concepts fa iza ataovy ny analyse sy ny recherche historique mipotsy avia izy reo milaza azy au Gen Z tamy voalohany reo de nisy groupuscule tsotoronkely satria mety ampiady olona groupuscule anantoko efa misy ao Madagasikara no nalefa natao Gen Z le pitariky fa ianareo le taty ambadika taty ambadiky ny rideau le ianareo le tena le activiste le tena mafana fo tsy mahalala amle revy hatrany amboalohany fa mety nafanampo hoe anova sasy anova fa ny sasatsasany tao mahalala hoe avia izy dia nitenanareo nivadika reo namanareo reo non tsy nivadika izy fa zay izy vo nipotra ny tena endriny ao ve tsy nivadika izy ce ne sont pas des traîtres mais nasaina hoe jouer le jeu dans Gen Z dia io fiteniko foana c'est le temps qui va révéler les choses io ane io milaza azo pitolona rehetrarehetra io samy teny pitolona fa laissons le temps faire son boulot et on va voir qui sont les vrais activistes militants fa opportuniste ny betsaka zay no izy de nous zany rehefa opportuniste ny betsaka de asehony karatreny foana asehony fotoany eny foana hoe itia le olona ary ity le akizy ary nisy akizy tena tsy mahalala zany fa tena nambe tamin'ny fony ray amanontolo ireo nareo sisa tavely io fa ireo zay lasa ria de ireo le fatra voalohany efa tary de nasaina manao hoe Gen Z de aveo amizay rehefa vita nilana azy de ils rentrent chez eux donc tsy nitrahir izy fa ils ont rendu la cause de mpaniraka azy miaratsiny fa za tsy maintsy ilaza zavatra na de marary ny sofina mariary zany donc anko aleo ipotra le ohatry zao hoe ay kay tsika reto tsy tena pitolona daholy anareo zany no mieritreritra hoe aiza ny lalana ho alehanareo manomboky zao iza no tokony hitondrana ny anaranareo fa lay logiciel Gen Z aloha de mifona azy andro malala isany na de tsara ara le izy efa potika ianareo efa dilué tao anatinareo efa tsy miteny infiltré non les masques tombent et quand les masques tombent le retour à la réalité est dur à avaler c'est ça le retour à la réalité est dur à avaler et je vous comprends jamais me comprendre anareo misy sasatsasany aminareo miresaka amiko mitantara na ny ambiance teny akanja de misy zavatra tsy nazava vo tamyreny combat be reny fa tamyreny mbola hoe mitolona atsika de hoe tsy maintsy atao zay tavoaka an'ity combat ty fa tamyreny de efa nisy zavatra efa fa hoe bon on va pas traiter deux dossiers en même temps sady anenjika bitro fa atao aloha ny anatafavoana an'ity baolina ty fa efa trano voalohany mihitsy atrano voalohany mihitsy no efa tsy milamina lay tantara satria nisy natao amizay fotsiny lay tapitoedrara ka eo amizay no rehefa misy tanorany milaza ny marina de hoe ireny olo ny Andry Rajoelina tanareo zany le akizy victime an'lay tsy trahison fa le fidinan'le masque an'le teo aloha ndray no diaboliser ho lasa olony Loranjy tanareo le grave any le tena ils ont réussi il faut le dire ils ont réussi leur coup voalohany indrindra détruire la Gen Z de l'intérieur discréditer la Gen Z couper les têtes pensantes de la Gen Z ary faefatra diaboliser reo sisa tafajanona satria reo le tena combattant reo le tena militant zay tsy nalala an'le revy hatramy voalohany fa nandeha tamin'ny fony aveo mifandona fanena mpakakitay miseho amizay ny tena nisy
tsy afaka memotra tsony dia malemy anareo zao, tena malemy anareo zao noho zany a za tena miteny hoe ovao le stratégie zany fa tsy mety tsony io. Efa voalotony zalanareo le anaranareo Gen Z be antanio ngeny olona jereo ny opinion publique raha vao miteny hoe Gen Z Gen Z ve tsy hoe nareo ny ratsy fa tafita zala l'émission preuve reny zavatra miseho reny. Donc on vous a maté, désolé, on vous a maté dès le départ, n'affaiblissez na ianareo de les masques tombent. Io lazaiko anareo ninona resaka ataonareo nataony olona ny fotoana ihany no tadidio teteniko ty ny afatarana ny intégrité ny olona de c'est le temps. Laissons le temps faire son boulot de ho hitanareo eo fa miova ny langage ny olona, miova ny fitenin'ny olona. Zay moa nanaratsy ny olona nety nareo tony tsy tae fa tsy tahiazy atao anareo pasteur fa manoatra foana taranjela manoatra. Ben oui, c'est tsy miova mihitsy. Quand il y a quelque chose d'injuste, on le dit. Fa tsy hoe ny tolona de na niaraka tsika tary de tokony hiaraka foantsika. Non, ngany tsy mifanaraka taminareo hiaraka foantsika. Miaraka tsika rehefa mitovy lay tanjona eo amin'ny resaka hoe ady amin'ny justice, injustice. Fa rehefa nareo venao de hoe tokony mba amboary le fitenena fa tsika ne niaraka antony. Non, tsisy an'izany eto. Tsisy an'izany eto. Ka tsy maninona na diabolisena ihany koa satria zay le fomba fiady. Ka zany teny aminareo mihitsy hoe misy taha raiky izy malala tsy mamenatra mangina kely aloha pendant quelque temps. Manaova conclave kely aloha nareo zany re. Tena conseil ho anareo sisa tavelaka anga sisa nanamborana. De dinio hoe mbola mety aminareo hoe mitondra le anarana Gen Z satria le Gen Z ane zao efa tsy ao aminareo fary. Évident zany a. Fa averena amiko raha tsy mety aminareo dia tsy manino fa ampitiavana lehibe ny itiranako an'izany. Zay ngamba no tsy arotro kely na tsy arotro be tamin'ity affaire Herzo, Gen Z sy ny sisa tia fa za tena aminareo hoe mila mangatsido amin'ny raharaham-pirenena fa tsy mandeha amin'ny fo satria ny olona maranitra, ny olona fetsy ary hainy milalao anareo fa niany afatro farany ho an'ny fanjakana de hoe rehefa manao communiqué zareo manaraka de mba vakio mba mitadiava lecteur maromaro fa tsy hoe tany-po fotsiny mamoaka communiqué ohatrany teo reny fa communiqué avoakanareo mampime be satria micontredire ny zavatra nylazana ary io matsy le olana tsy tadidinareo tsony zavatra nylazanareo tamin'ny ray volana de mamoaka communiqué ndray nareo zay micontredire le tamin'ny ray volana de avy ndray zao raha afaka pitsy izy communiqué voaka de micontredire le tandroany de ohatr'izay foana zany. Donc zay zany afafady misaotra anareo naharitra nanaraka ty live spécial ty mame fotoanareo raha riva amin'ny fitora misy vahiny tsy apozinareo koa ao zay amin'ny carte sur table mbola hanamafy an'izay fa any amina zavatra précis ndray satria thématique mona atsika fa tsika tsy manao zavatra kofroka zany fa tia réaction à chaud mahakasika ny affaire Gen Z zay mampitabataba ny marony zao. Salita eny Andriamanitra. Bravo.